Sotranao zay Jesosy fa mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana ianao. Sotra fa ianao no manafaka amin'ny zavatra mamatotra rehetra ary mame fiainana. Miaraka midera mankalaza mame voninahitra anao zay amin'izao fotoana izao ny nanafahanao an'ireny ray aman-dreny, rahalahy sy anabavy reny tao anatin'ny zavatra namatotra azy, ny sigara, ny toaka, tsy famelan-keloka sy ny maro samihafa. Ary zay mbola tsy voalaza ihany koa fa efa nanafahanao ny hafa any fa tsy mbola tonga ny fotoana zay hijoroana vavolombelona dia hiderahana isan-karazany ianao zany. Fa noho ny fahasoavanao zany, noho ny anaranao, noho ny fitiavanao ireny any, fa tsy zahay mihitsy no tsara na izay mendrika. Fa eto zay dia tena malaiky ny teninao mihitsy hoe fahasoavana ny namonjena anay tsy noho izahay fa fahasoavana noho ny finoana ary fanomezana avy aminao, tsy avy amin'ny asa fa andrao misy irehare. Sotra fa ianao no mbola hanafaka amin'ny hoavy amin'izay mbola voafatotra ihany koa anatin'izao fotoana izao. Fa ny teninao no alefanao dia manafaka ary misotra fa ianao no miasa manome fo vaovao, manome fanahy vaovao ary mivokatra izay rehetrarehetra izay dia fitahina sy fanambinana ny olona. Voninahitra ho anao Jesosy Haleloia. Amen. Amen. Andaontsika ilay ten'Andriamanitra Jakoba toko voalohany 5:12. Misy ilay atao batisa ve androany? Izavy moa ilay ho atao batisa? Zay dia misy an'izay programme zay zany rehefa avy eo Jakoba toko voalohany 5:12. Jakoba toko voalohany 5:12. Sambatra izay olona maharitra fakapanahy. Sambatra izay olona maharitra fakapanahy. Fa rehefa voazatoetra izy dia handray satroboninahitra fiainana izay nolazain'ny Tompo, omena izay tia azy. Io teny io nomeny Jesosy ianao androany. Sambatra izay olona maharitra fakapanahy. Fa rehefa voazatoetra izy dia handray ny satroboninahitra fiainana izay nolazain'ny Tompo, omena izay tia azy. Alleluia. Ny lalam-pilo dia feno fakapanahy. Atao hoe fakapanahy azo lazaina ihany koa hoe olana, épreuve, mandalo épreuve, mandalo zavatsarotra, mandalo zavatra manahirana, mandalo fakapanahy maro isan-karazany. Dia inona ny antsoin'ny Tompo azy rehefa misy an'izay fiainanao? Sambatra hozy izy. Fa maninona no sambatra? Raha vao mandalo fizahan-toetra zany ianao, mandalo fakapanahy, mandalo olana, mandalo zavatra manahirana, dia teneno ianao hoe sambatra ianao. Samy manana ny ilazany an'ilay fahasambarana ny olona. Samy manana ny amaritany fahasambarana ny olona. Izao tontolo izao manana ny amaritany fahasambarana. Fa ny Baiboly koa dia manana ny amaritany fahasambarana. Misy teny maro ao milaza ny hoe fahasambarana. Sambatra ny olona izay voavela ny elona sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'ny Jehovah eloka tsy misy fitaka ny fanahy. Sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainana ratsy fanahy, izay tsy mijanona amin'ny lalana faneham-panota, izay tsy mipetraka amin'ny fitoerany mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah ny sitaka. Sambatra ianareo raha enjehana sy aratsiana ary itenenana teny ratsy maro anendrikeliana anareo noho ny fahamarinana. Sambatra ianareo raha hanany olona noho ny fahamarinana. Sambatra ianareo raha mandalo fizahan-toetra sy fakapanahy fa azo satroboninahitra fiainana. Samy manana ny trangam-piainana antsika tsirairay avy. Fa ny zavatra tiana lazaina antsika dia izao, ny farany jerena. Ny farany jerena. Ny afaran'ny zavatra jerena. Fa ny Tompo dia milaza hoe hanome satroboninahitra fiainana ho an'izy, ho an'izay tia azy. So ho an'izay manompo azy, ho an'izay mikiry, ho an'izay mikikitra fotsiny, ho an'izay miafy, ho an'izay miady, fa ho an'izay tia azy. Miainga tamin'ilay zavatra teo ihany io zany hoe any fitiavana ny bazy.
fa rehefa tian' Jesosy ianao dia maharitra. Rehefa tian' Jesosy ianao dia mijoro ary matohatra izay fakapanahy rehetrarehetra mijoro eo anoloanao eo. Ary mbola manamafy io hoe ny olona izay omeny tompo satroboninahitra, ny olona izay ho any amin'ny fanjakany lanitra ary hitoetrany dia ny olona tia azy. Samy hafa matsy ny anatonana ny tompo matsy mety maro zavatra maro samy hafa e. Zay nametrana ilay fanontaniana tamintsika teo hoe manina ny anaraka an' Jesosy, fa manina ny araka an' Jesosy, fa manina ny Jesosy no arahana. Dia mety samy manana ny zavatra ho teneniny. Ozy tsika teo satria io ihany no mitondra makany an-danitra fa tsy lasany raha tsy io. Ozy tsika teo satria io manafaka amin'ny fahotana, satria io nandresiny devoly. Marina daholo zany rehetrarehetra zany. Satria io manasitrana, satria mahony olana, satria io mità, satria io mameny zavatra rehetra ilaina, satria izy no mahery indrindra. Fa ambony zay rehetra zay dia hoe satria za tia azy. Aleloia. Manahoana ny foko, manahoana ny fonao. Mitebo fitiavana ho an' Jesosy ve? Tena tia an' Jesosy ve? Izy ny mahita. Izy mahita ny ao am-ponao. Izy mahita ny ao an-tsaina sy ny ao anatintsika ao. Fa zay no mipetraka hoe satroboninahitra ho an'izay tia azy. Inona fiantraika izay fitiavana an' Jesosy zay? Inona ny fiantraika izay fitiavana an' Jesosy zay? Manao izay tia, mijoro amin'ny fahamarinana, mijoro araka ny teniny. Hoy ny voasoratra hoe raha tia ahy ianareo dia tandrina ny teniko. Raha tia ahy ianareo dia tandrina ny teniko. Zany hoe ny fitiavana zany ny fitiavana an' Jesosy no mampaharitra anao hatramin'ny farany. Ny fitiavana an' Jesosy no mampijoro anao rehefa hitanao ny fakapanahy maro isan-karazany. Rehefa hitanao eo zavatra maro miseho anatrehanao dia hoy izy ianao hoe noho ny fitiavako an' Jesosy dia laviko zany. Haleloia. Ahoana hoe? Haleloia. Vidiana vola ny fahamarinana, vidiana vola filazantsara. Amidy ny filazantsara dia hoy izy ianao noho ny fitiavako an' Jesosy mena maimaim-poana dia mitsara maimaim-poana. Haleloia. Raha anao taratasy ianao vita aingana be raha manao sitsibola, nefa tsy araka ny fahamarinana zay, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zay, dia aleonao vita ve ilay taratasy sa aleonao manao sitrapon'i Jesosy? Ahoana hoe? Tena marina ve? Zany noho ny fitiavako an' Jesosy dia tsy hanisy bola fa aleo andeha amin'ny fahamarinana ny fiarakarako ny taratasy. Na tsy lamina mihitsy ary io dia avelao za hijoro amin'ny fahamarinana. Ahoana, d'accord za tsy? D'accord. Noho ny fitiavako an' Jesosy dia tsy hampandoha mihoatra izay tokony aloha ho an'ny olona manatony eto amiko raha zany mikarakara ny taratasy sy ny vola. Ahoana, atao sa tsy atao? Aleloia. Noho ny fitiavako an' Jesosy, anao ndray toy edy. Noho ny fitiavako an' Jesosy dia anohatra ny fakapanahy sy ny filany nofo rehetrarehetra. Na tsara bika manendrika sy tsara tarehy azy ianao, rehefa tsy ianao no nomany Jesosy ho anahy dia manohatra satria tiako Jesosy. Aleloia. Noho ny fitiavako an' Jesosy dia ajaiko ny vadiko, ajaiko ny toky azy ekomeko azy, ary tsy vitany hoe no fitiavako an' Jesosy noho ny fitiavako anazy koa. Amen na sa tsy amen? Aminao eto zany zay vady rehetrarehetra eto. Haleloia. Misy mitena hoe fitiavanao an' Jesosy ve zany? Misy tsy fitiavanao vadinao koa. Fitiavanao vady koa. Noho ny fitiavanao ny sitrapon'Andriamanitra, fitiavanao an' Jesosy dia mahatonga anao andeha araka ny tenin'Andriamanitra, andeha araka izay voasoratra rehetrarehetra. Haleloia. Dia mipetraka ve ilay fitiavana an' Jesosy sa tsy mipetraka? Fantaniana indray ary concrètement fa ahoana ny hipetrahan'ny fitiavan'i Jesosy eo aminao e? Fa manina ianao tia an' Jesosy, fa manina ny ao ilay fitiavana an' Jesosy? Satria natsapa fa tiany, navela ny heloka rehetrarehetra,
nateraka avy any ambony ianao, nateraka indray ianao zao matoty vadinao a, ianao io inona tonga zay misy déclaration d'amour tao, zay ny fitiavana ke tsy maintsy manomboka amin'ny déclaration d'amour tsy zany de rehefa babin'le déclaration d'amour ianao a tsy fonao mihitsy mailinna itaratasy iny na iny SMS iny ozy ianao hoe tena ty le déclaration ty de maninona ny fonao mientanentana ny fonao faly ianao no le déclaration d'amour natao ny vadinao de inona fiantraikany iny any aminao nampidobodoboka fo zany hoe no le déclaration d'amour zany a de latsaka koa ny fitiavanao latsaka ao anatiny ao koa ny fitiavanao azy ianao koa ary mety hiteny se ianao nge tsy ianao tsy mbola niteny nge za koa de efa ty mety ny andro fotsiny ahy fa le Jesosy de zay déclaré ny fitiavany ianao impiry Jesosy manao déclaration d'amour aminao ianao eo io inona déclaration d'amour ny Jesosy ohatrany ahoana ny déclaration d'amour ny Jesosy misy manao déclaration d'amour hoe na lalitra ara-takariko ataonao fonenana na hitan'io ary samboriko anao déclaration re zao na tondraka ary io rano io tonga amin'ny foana mananelatra de manidina de tonga déclaration d'amour daholo zavatra aingam-panahy ve fatateraka ve zany sa tsy fa déclaration d'amour ny Jesosy jereo ny Lacroix jereo ny azo fizaliana tany le déclaration d'amour mbola ambanimbany le déclaration d'amour raha hoe mitombo mofo dimy sy azadavy roa déclaration d'amour ihany zany déclaration d'amour koa iny fa nisy boka de radio nisy voam-paralely sisa de nitsangana nitsangana déclaration d'amour raha hoe tena hoe mafy ny zanany de natsangana déclaration d'amour fa le déclaration d'amour tena le hoe hitsy ny directionnao any amin'ny elo any amin'ny farimy rehetrafo any ny zazanao io direct tany ianao satria ianao nandova ota ary rehefa nandova ota ianao a tsisy resaka Andriamanitra de Andriamanitra marina Andriamanitra tsy azo vazivaziny zay nafafony olona miojajay Andriamanitra zavatra tsy hain'Andriamanitra de manamary mameloka ary manameloka marina zay tsy hain'Andriamanitra zay zavatra rehetra hain'Andriamanitra daholo zay tsy hay hoe manamarina meloka manameloka marina manamarina meloka izay zany amlobolana de zavatra tsy hain'Andriamanitra koa mandainga zavatra rehetra hainy daholo fa io mandainga koa tsy hay fahafatesana ny tambony ota zay tsisy marina na de ray akory ary tsisy mahazo ny voninahitran'Andriamanitra samy efa nanota izy rehetrarehetra de ahoana voateraka ianao a de ahoana mpanota nandova ota voateraka ianao a hoy ny voasoratra izay mino ny zanaka no manana ny fiainana fa zay tsy mino ny zanak'Andriamanitra dia tsy ahita fiainana fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy zao na toko fahatelo andiny fahaina amin'ny telopolo zay mino ny zanaka no manana ny fiainana zay tsy mino ny zanak'Andriamanitra de tsy ahita fiainana fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy zany hoe ny tokony ho anahy raha makeo ny fitsaran'Andriamanitra izao ama izao aty tantely ianao ihany koa raha tonga eo amin'ny tribonalin'Andriamanitra ianao tsisy raisiny ianao tsisy raisiny ianao tsisy azo atao aminao fa mpanota ianao mpanota ary mendrika aminao de any amin'ny elo any fahaveresana kapoka Yesu lasa ozina any daholo de efa diranovana tena ory tena malahelo tena mahatry tena farahidra de hitan'i Jesosy zay hitan'i Jesosy zay de hainao tsara le verset hoe fa toy zao tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa manana fiainana manak'izay déclaration d'amour tena tsisy ambony zany toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo zao nomeny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandraka zanany latokana nomeny
zany le fitiavany tompo. Inona le toetra an'Andriamanitra? Nomeny, tsy hoe nampisamborony, tsy hoe namidiny. Amin'izao fotoana Jesosy ampisamborona, na amin'izao fotoana Jesosy dia amidy. Fa mamaky ianao anatin'ny Baiboly dia nomeny zanany lahatokana. Raha nisy solution hafa ankoatran'izay dia nataony. Fa tsy solution hafa ankoatran'izay. Raha nisy vahaolana hafa ankoatran'izay hoe ankoatran' Jesosy dia nataony ho anao zany. Zay. Raha vola dia narotsany avy any an-danitra. Fa tsy vola ny hanavitra anao. Raha resaka materiel dia narotsany avy any an-danitra, fa tsy zay. Tsisy vahaolana ty ozy izy. Tsisy efo tia afa-tsy ny zanako aky irahako andeha hamonjy. Alleluia! Dia mandeha koa déclaration d'amour manaraka. Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika. Fa fony mbola mpanoty isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika. Fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Manao fetrika zany déclaration d'amour zany any aminao. Zany hoe marina ve Jesosy? Dikan'izay ke zany izao hoe tsy ianao ntsony no vonoiny, tsy ianao ntsony no faty. Ahoana Jaona mpanao batisa? Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana zao tontolo zao. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana zao tontolo zao. Fataro ny etahanao. Mila fantatrao aloha ny etahanao. Manahoana tokoa moa zaty. Raha tsy fantatra hoe mpanoty ianao moa zany dia tsy hevitra. Raha tsy fantatra hoe tena miendrika ho any amin'ny hevitra sy any fahaverezana ianao dia tsisy fetrekany any aminao zany teny zany. Fa raha ianao no matsapa ny etahanao hoe tena feno ditra, feno loto, mpanota, tsy mendrika, nefa tsapanao fa eo akaiky hoe misy afaka anadio tsapanao fa eo akaiky hoe misy tena hoe afaka melanao, anafaka anao, anavitra anao, isolo anao, dia mbola herikerika azy anay ianao, mbola iodikodina izy anay ianao. Fa tonga dia ty zany le tena izy fa hiditra eto. Matoa natao hoe ino zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana zao tontolo zao dia tsarovy ny fomban'ny jiosy ny Hebreo tamin'izany fotoana rehefa hitondra fanavotana eo anatrehan'Andriamanitra dia inona no entina? Osila zanak'ondry tsisy kilema no entina. Dia ny mpisorona no mitondra an'iny. Dia rehefa entin'ny mpisorona iny dia miditra ao anatin'ny seremonia maro isan-karazany, miditra ao amin'ny efitra iaonana amin'Andriamanitra, dia le raha zany efa nalatsaka dia ino no entina. Fa rehefa hitondra ianao zany fifonana ary te handray famelan-keloka dia ny ondry no entina tamin'izany fotoana. Dia ho entina eo am-pisorona iny. Inona dikan'izay? Dikan'izay zany dia zao. Avy ianao mitondra ondry, zanak'ondry tsisy kilema. Entinao iny dia entinao eo am-pisorona. Rehefa tonga eo am-pisorona iny dia misy ny seremonia eo. Apetraka ao amin'ny tananao, apetraka ao amin'ny ondry le tananao dika izay hoe transféré any daholo le fahotanao sy ny faharatsianao rehetrarehetra. Ohatran'ireny hoe flasy diska, flasy atsofoka ao anaty PC reny dia zay daholo rehetrarehetra tonga dia transféré na mivoaka miditra any anatin'ny diska dur le PC. Dia amin'izay fotoana izay rehefa eo ny anatrehan'Andriamanitra amin'izay dia iza ny jeren'Andriamanitra? Le ondry. Ianao makaizy? Ianao fa votsy. Ianao tsy jerena tsony. Aferan'Andriamanitra sy le ondry amin'izay eo ao anatin'io daholo izy rehetrarehetra, ianao tsy eo tsony. Azonao ve zany? Dia Jesosy no tenena hoe ino ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana zao tontolo zao. Inona ny fahotana vitanao? Inona ny fahotana nataonao? Taiza ny toerana nalehanao? Manahoana ny zavatra eritreretinao ao? Manahoana ny toe-ponao? Inona ny zavatra rehetrarehetra ny ainanao? Raha zay jerena, raha zay ny sataina, fahafatesana tambiny satria mpanota. Fa rehefa tonga ilay zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra zao tontolo zao, fahotana zao tontolo zao, ianao ao anatin'izay. 4 miliara eto tany, 7 miliara. Amin'izao fotoana iainantsika izao 7 miliara na 7 miliara mahery. Fa amin'ny générationtsika tany aloha tany efa amina miliara be tabe akio. Nefa ondry ray dia mahavita an'ireny zay. Halleloia. Azonao hoe zany fitiavan'Andriamanitra? Jesosy navita zany rehetra zany. Stomina nentiny tao amin'ny daholo ny Yesu, ny latsa, ny ota rehetrarehetra, ny oziny, nentiny tao daholo. Halleloia. Noho n'inona? Noho ny fitiavany ianao.
ka tsy tsika veranao am'zany dia ho faly dia isarika dia hitabitaka hoe halleloia afaka aho, halleloia voavela heloka, halleloia sitrana jesosy ny avoakanao. Amin'ny tenin'Andriamanitra dia misy an'izay mihitsy hoe manana mpisolo vavitsika jesosy zay amin'izay rehetra nataonao. Tsy mila miteny akory ary zany ianao fa jesosy ny avoaka. Halleloia. Dia jesosy koa nefa sady le ondry atao jesosy daholo zany ny zavatra rehetrarehetra. Dia noho ny fitiavany anao io, noho ny fitiavana anao io, dia dikan'izay zany a, io le faharihy mirehatra afo, io le elo, io le fahatezeran'Andriamanitra. Fa tonga dia misy nanakana teo ny zoro, jesosy ny anarany. Tsy makany ianao. Halleluia. Tiako ianao. Halleluia. Je t'aime. I love you. Sy ny maro isan-karazany. Tonga dia nitazomin'i jesosy teo aminy ianao. Dia izy no soranao teo amin'ny hazofijaliana. Alao zany niakatra iny. Mafy tamin'i jesosy zany fa sao dia hozy ianao hoe izy matanjaka, izy mavita. Tsaroa fatao ao zaridaina ny Getsemane dia hozy jesosy hoe raha sitraka ao alao hiavy ty kapoky ty. Efa fantatry jesosy ny mission tonga teto tany hoe eo amin'io hazofijaliana io. Ary hitantsika hoe tahaka ny raha mihitsy ny asemoany rehefa tonga ny fotoana izay hoe tena afakaiky ny lorana anazy. Ary izy efa nilaza foana tamin'ny mpianatra isaky ny miresaka hoe ny zanak'olona dia ho asanatra ary atolotra eo anatrehan'ny amono azy ary hoatsangana amin'ny andro fahatelo. Efa fantatry jesosy hoe zay vao tonga teto tany izy. Fa teo amin'ny fotoana anankiray tena hoe hidirana amin'izay Getsemane teo amin'ny fotoana anankiray lavolefina ihany ne jesosy. Tena ohatrany hoe nanipoganky jesosy raha mamaky an'io anao hoe raha eo raha sitraka hoe esory amiko ty kapoky ty. Azonao ve zany? Mafy be zany io, mafy be io, tsy hoe mahery jesosy dia hoe tena nanaiky an'io fotsiny amin'izao. Jesosy ara nanegosy tamin'ny dada mihitsy hoe oka reto fa tena mafy ty. Negosy mihitsy izy hoe raha sitraka ao esory amiko ty kapoky ty. Inona moa io kapoky io? Io kapoky dia le hoe izy ho aneo ho atolotra, izy lombona amin'ny hazofijaliana, izy ho faty. Zay io kapoky io. Fa hozy izy hoe esory amiko ty. Tanao amin'izany hoe mafy tamin'ny jesosy io. Tena ho azontsika an-tsaina hoe mafy taminy io. Raha azo atao izy aoka hiaro zao oro zao, aoka tsy hisy an'ity raha azo atao. Fa noho ny fitiavany anao, noho ny fitiavany anahy, noho ny fitiavany an'ny ray, dia hozy izy hoe aoka tsy sitrapokony atao fa mianao. Dia nandeha izy, nanaiky izy, no satroana tsilo, no rorana, no kapohana, tsolomina lefo, zany rehetrarehetra zany satria nadihitra loatra isika. Zany rehetrarehetra zany satria nanitsika. Zany rehetrarehetra zany satria tena mpiodintsika. Fa hoy jesosy hoe tsy tiako ianao very any amin'ny olo, tsy tiako ianao hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra. Hitanao zany fanatrehan'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy zany hoe rehefa tonga teo tendrombohitra, miororo io tendrombohitra io, mitresaka io tendrombohitra io, siafoka be io, niafy be io. Dia hoy zany Israely alao zay tsy eo amin'Andriamanitra tsony fa alao Mosesy irery ihany no mandeha. Zavatra mahatahotra no azo tanan'Andriamanitra velona. Mahatahotra zany Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahery. Hoy ten'Andriamanitra hoe aza matahotra zay mety mamono nofo, fa matahora zay mavita mamono nofo sady mavitanao mandefa manao makany amin'ny fahaverezana, makany amin'ny faharihy rehetra afo. Zao mantsy ny voasoratra ao anatin'ny Apokalipsy ao. Raha nisy tsy hita tao amin'ny boky ny fiainana ny anarana ozy izy, tena tsy hita tany anatin'ny faharihy afo izy. Mbola tsisy io faharihy afo io zao, mbola tsisy lasany. Fa ho avy ny fotoana amin'ny Apokalipsy tonga amin'izay ny fitsarana dia mandeha ny fitsarana ka tsy voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana ny anarao, tsy voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana ny anaranao. Nanaketao koba foana ary ianao, na namonjy kroazady ary ianao, na nanao asan'Andriamanitra ary ianao, na nitoro-teny ary ianao, kanefa tsy voasoratra tao amin'ny boky ny fiainana ny anaranao. Faharihy mirehitra afo miantra, faharihy mirehitra afo miantra. Fa noho ny fitiavan'i Jesosy dia nisakanana zany. Noho ny fitiavan'i Jesosy dia natoro ny tenany. Halleloia. Dia miverina any aminao amin'izay izy hoe iny ara ny déclaration d'amour ka ahoana ianao, ity avy ianao, anaiky avy ianao, ankatoa avy ianao, sa ianao mbola anota ihany, sa ianao mbola anaonao zavatra tsy ankasitrahako ihany,
satria sa ianao mbola andeha am'izay tianao foana nefa jereo tiva efa fitiavako natolotro anao ty fa rehefa babon' jesosy ianao babony fosiny fanahy toy zany tsy anao ntsony aho fa za tena hitoetra eto aminao za tena hoeto akaikinao hoeto aninanao fotsiny aho jesosy namonjy ahy izy satria tiany aho ary tiako koa izy satria namonjy ahy izy halleloia Andriamanitra mampiseho fitiavana antsika ozy izy fa vompolona mpanotsika dia maty amonjy antsika Kristy ary hoy izy hoe ny fitiavan'Andriamanitra mialoto fitiavantsika azy halleloia ny fitiavan'Andriamanitra ny fitiavan' Jesosy Kristy mbola tsy ary akory eny ty tany ty efa nomamy Jesosy ho anao mbola tsy teraka akory ianao efa vita ho anao famonjena halleloia mbola tsisy akory mbola tsy hevitrevitra zay isy akory ianao dia efa prédestiné ianao hoe ho voavotsy anjaranao sisa manaiky izay na tsisy prédestiné zany ho very fa ny voasoratra ato rehefa mamaky aho amin'ny Efesianao dia prédestiné ho voavotsy daholo fa arakaraka ny tsirairay hoe nanaiky izy sa tsy halleloia fa tsisy hoe voateraka io dia ty ho very ty voavotsy ty very ty voavotsy ka inona ataoneo na inona ataoneo a dia very izy na inona ataoneo dia voavotsy izy fa Andriamanitra na ametraka an'izay tiany zao tontolo zao any aminao sisa mino anao satsy kara lasa anabavy sambatra zay olona maharitra fizahatoetra sambatra zay olona mandalo fakapanahy fa rehefa voazahatoetra izy dia ahoana nandraisaky bonahitra fiainana zay lazain'Andriamanitra omena zay tiana azy mandrapatonga Jesosy any aminao ny lanitra dia zahana toetritsika maninona ny zahana toetra hoe tena vrai ve ianao hoe tena izy ve ianao zahana toetra ny volamena sao dia varahany ty sao dia cuivre ary zahana toetra koa ny volamena endahana zay fakofako alleloia ianao koa sala am'izay mandrapatonga Jesosy any aminao ny lanitra dia zahana toetra ianao amin'ny afo zahana toetra ianao amin'ny fakapana amin'ny olana amin'ny zavatra misy rehetra rehetra fa tiany tompo ianao tiany tena ho hita misy ianao hoe manao hoana tena toe-ponao io manao hoana tena toe-ponao raha sika ty hoe mbola ajoro izy ny tompo koa tsy hoe fahaly aneligelina sy anreboreby ianao Jesosy tsy manreboreby zany a Jesosy tsy manreboreby zany fa aizy zay atao fa tianao izy ary te hisassuré mihitsy izy tia no azo antoka hoe tena tia azy koa ianao ka rehefa tonga any an-danitra dia olona samy tia ny tafahoana alleloia rehefa tonga any an-danitra dia olona samy amoureux tafahoanao alleloia rehefa miaraka Jesosy tia tany miara mivory miara midera miara mitory olona amoureux Jesosy daholo alleloia zany filazantsara dia ahoana ary ny aretana amin'ny fizahatoetra amin'ny fakapanahy dia hoy Jesosy amin'ny Jaona 5:12 tahaka ny sampana izay tsy mahay mamoa azy raha tsy miraikitra amin'ny tena voaloboka izy dia olo zany koa ianareo raha tsy miray amiko ianareo tsy mahay manao na inona na inona Jaona 5:12 ahoana ary zany misy ny fakapanahy misy ny fizaham-petra misy ny tentation misy zao zavatra rehetra zao tady andavo anao ary raha jerena situation favorable dia afaka ataonao mihitsy le izy afaka ny olavo mihitsy ianao afaka anota mihitsy ianao ahoana nefa tsy anotanao voalohany dia voalaza teo hoe déclaration d'amour Jesosy nielinao dia voarainao a dia tsy te-hampalahelo azy tsony ianao dia mijoro ianao a amin'ny famarinana ny tenin'Andriamanitra faharoa io firaiketana amin'ny Jesosy io a mahatonga anao amobe ho anazy Jaona 5:12 Jaona 5:12 a andiny fadiny
Andiny faefatra. Zao na tompo 5 andiny faefatra. Tomoera amiko ary izao aminareo. Zay ny secret. Inona secret? Zay ny vahaolana. Tomoera amiko ary izao aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Mazava be, raha sary an-tsaina ny voaloboka, matoy ny mitondra vony tsara tarehy, dia ilaikitra tamin'ilay voaloboka izy zay. Ary ianao koa raha te hamoa an Jesosy, dia mila miraikitra aminy ianao. Amin'ny alalan'ny inona? Amin'ny alalan'ny finoanao azy, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Mba olona tia mamaky ny Baiboly ianao, olona tia mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao, fa ato ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Ary olona tia hivavaka, votom-bavaka, mivavaka isanandro, ary manao ny asan'Andriamanitra. Halleloia. Azontsika ve zany teny zany? Izao ny voaloboka, ianareo ny sampany. Izay miray amiko ary izao aminy dia mamobe izy. Fa raha misaraka amiko ianareo manino? Tsy mahay manao nanino. Noho izany, miraiketa amin'i Jesosy. Tsy vitany mamonjy fotoana alahady io. Maka telo ny entira be indrindra. Tsy vitany mamonjy fotoana hoe alahasavotsy io. Fa intimité anao sy Jesosy. Communion anao miaraka amin'ny Jesosy tsy tapaka. Tsy vita hoe mandeha mitady toritena anaty internet io be da be izao. Ao ny tsara, ao ny ratsy. Tsy vita hoe mandeha manao recherche thème isaky ny mihetsika ao anaty internet io. Fa tamin'ny andron'ny Paoly tsy nisy internet. Tamin'ny andron'ny Petera tsy nisy internet. Fa nirehatra ny fiangonana tamin'izany. Nafana ny fiangonana tamin'izany. Tsika metehatra loatra amin'ny internet sy toriteny sambosambory. Tsika metehatra loatra amin'ny zavatra efa misy eo. Maninona raha miafina dia anao resy Jesosy ao an-trano. Maninona raha miafina dia anao resy Jesosy ao amin'ny hevitra mankiny. Dia omeny anao ny fanambarana avy aminy. Omeny anao ny zavatra lazainy rehetra. Tsy ratsy akory toriteny amin'ny internet. Tsy ratsy akory ny internet izay fanomeny tompo ampiasaina. Ny zavatra ratsy betsaka ao fa ianao koa mila manadiscernement ahafahanao mijery sy mandray ao. Toriteny, vakiteny, baiboly sy ny sisa. Tsy mandany zany velively. Fa ianao sy Jesosy rery fotsiny moa amin'iny. Mandeha ianao makany ambanimbanivohitra any dia ianao sy izy rery. Mandeha ianao makeny an-tendrombohitra ozy dia ianao sy izy rery. Misy fotoana anankiray ianao tsy mandeha miasa, tsy makaiza ao an-trano dia ianao rery fotsiny, ianao sy izy rery. Halleloia! Tsy mahafinaritra ve zany? Mahazo révélation be da be ianao sy Jesosy. Mahazo fanambarana be da be ianao ao. Ary me mitombo ny fitiavanao an Jesosy. Halleloia! Ary ny tiako dia tsika tsy ray avy tena ho tia be an Jesosy. Tsy hoe mitao amin'ny dady ianao dia tsy maintsy maketo. Tsy hoe mitao amin'ny mamy ianao dia tsy maintsy maketo. Tsy terena tompoko ny maketo. Ary tsy antery tompoko ny maketo. Matsiaro aho atao mamaky misy mijery an'ity vidéo ty. Misy olona tenen'ny mamany mihitsy any an-dafy any. Ndany ianao makany ambobao raha tsy zany ianao tsy omeko vola. Tia nge zany ray aman-dreny zany. Tia nge zany ray aman-dreny zany hoe tena hoe noho ny fitiavan'le olona an Jesosy sy ny fitiavany an'le zanany tena hoe an'ilay ten'Andriamanitra, dia izy hoe omeko vola fa ndana makany. Raha vao sy tonga any dia tapaka io vola io. Avy any an-dafy any amin'ny mpihinana-masina any dia betsaka no miteny avy any amin'ny fianakaviana aty hoe ndana makany ambobao, ndana makany Analakely fa misy fitoriana any. Le olona any mahatsapa ny fitiavan'i Jesosy, le olona any mahatsapa ny famindrapon'i Jesosy, le olona any voakasika n'ilay teny dia miteny amin'ny rehetrarehetra ty izy. Misy ny voakasika ty ary tena babo, fa misy ny sasany tambazana vola. Fitiavana daholo zany rehetra zany. Fa tena tsika tsirairay avy eny tena hoe ianao sy Jesosy rery. Halleloia! Mahay hoe zaralahy sy anabavy, atoloran Jesosy ny fonao. Maneke Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Mibeba maneke azy, ataovy tena izy ny tomponao sy mpamonjinao. Rehefa saintsainao ny famonjena sy ny fitiavana dia ozy ianao hoe tiako koa ianao Jesosy fa ianao kay tia taloha. Ary tsy mavesatra io miaraka amin'ny Jesosy io. Halleloia! Iza mahita hoe mavesatra miaraka amin'ny Jesosy?
betsaka ny ady a isandray raha mahita hoe be ady miaraka amin'i Jesosy e. Iza mahita hoe tena be fitsapana sy fizahan-toetra miaraka amin'i Jesosy. Zany dia marina bebe. Fa iza mahita hoe mamy miaraka amin'i Jesosy ary tsy saraka amin'i Jesosy tsy. Halleluja. Dao teako amin'i Jesosy. Halleluja. Tena ianao manana rencontre personnel amin'ny Jesosy. Ianao manana vie personnelle miaraka amin'i Jesosy. Halleluja. Fa tsy terena, tsy forcer, tsy tambazana voly, tsy baikoniny. Misy fotoana mantsy, misy fotoana ohatr'izany a. Tompo moa mindra fo. Fa misy fotoana, misy olona atao batiza dia antariny fa mena atao batiza. Asainy mamanay atao batiza fotsiny izy. Asainy mamanay atao batiza. Ianao zany tsy resy lahatra misy koa fa tenen'ny dada sy mama dia atao batiza. Tsy manao batiza anao tsika. Raha ohatra ianao mbola zay hoe tenen'ny dada sy mama fotsiny atao batiza. Tsy zany io. Tsika miala amin'ny rafidrafitra sy ny fombafomba. Olona resy lahatra no atao batiza. Fa tsy hoe tena io ny amahany olona ny ohatrany dia alao za atao batiza. Tsy zany io e. Misy ohatr'izay tena zanona misy le batiza loaka aloha fa tsy mbola zay le batiza, tsy mbola azonao izy. Io raha hoe tenen'ny dada sy mama raha hoe io koa nataony zoky zany dia aleo aloha hijanona mihitsy fa tsy tiana raiko après io zao vazaha. Fa ianao fotsiny, manina anao atao batiza. Papon'i Jesosy dia hiara-maty aminy dia hiara-hitsangana aminy. Halleluja! Dia raha Jesosy raha tia dia raha ianao e. Dia ao fo. Halleluja! Tena hoe ianao Jesosy e. Fa betsaka ny ady, betsaka fitsapana, betsaka zavatra manahira. Fa zao tsy maintsy tafika anao rehefa miaraka amin'ny Jesosy. Amen. Fampatsiaro am-bavaka tsika.